lafanitsina izany rehetra izany mba hiantona ny mangarahara amin'ny fifidianana izao raha nambara ny firaisan-kinan'ny kandida misy araiky amby roapolo misy ny anaran'olona miverimberina ao anatin'ny listy mpifidianana ary misy ankizy tsy ampitaona ihany koa tafiditra ao anatin'izany lisitra izany ahitana lesoka ihany koa ny bureau-mpifidianana misy mantsy ireo bureau-mpifidianana tsy misy tsony nefa mbola voarakitra ny amin'ny CENI ny fisihana mangataka arak'izany ny firaisan-kinan'ny kandida mba handidiny ny ACC ny CENI anokatra indray ny listy mpifidianana ka hanadio izany rehetra izany satria mandray fitarainana ihany hatreto ny fahefan'ny ananan'ny CENI fa tsy afaka mandray fepetra manokana manoloana ny zotra mpifidianana tsy azo atokisana ihany koa ny logiciel ampiasain'ny CENI hitantanana izao fifidianana izao nangataka ihany koa izy ireo mba handraisan'ny ACC fepetra manokana manoloana ireo izay mandika lalàna amin'ity fifidianana ity. Nanatitra ny taratasy izay ny rekety izay nomena tato amin'ny ACC mikasika ny ity fifidianana ity dia ny lisy mpifidianana izany. Ny voasoratra ao anatin'io taratasy naterina taty io zany dia mba hangataka ny ACC amoaka didy sy lalàna izay manana fahefana itsara ny voka-mpifidianana mba amerenana indray ny listiny mpifidy mba amerenana ireo olona rehetra vahoaka anay kandida reto izay tsy tafiditra tao anaty listy mpifidianana intsony anesorana ireo bureau de vote fictif zay enina sy fantatray fa tafiditra ao anatin'izao fifidianana zao. Nanambara Ramatoa Nirso Ernaivo izay mpikambana amin'ny firaisan-kinan'ny kandida fa betsaka ny tsy fanarahan-dalàna hita mandritra izao fifidianana izao ka tokony ho handray fepetra ny ACC ary tokony ho avadika lalàna mihitsy ny dina izay nataon'ny CFM. Moto-panjakana nahodina, ny vola-panjakana nahodina, ny helikoptera-panjakana nahodina, hatramin'ny palais-panjakana mbola ampiasaina ihany koa, ny sasany ao amin'ny assemblée nataon'ny parking. Dia aussi izay hoe fa maninona no tsy handraisana fepetra ny zavatra ireny kanefa ao anatin'ny chartre izay nampanosoniavina anay milaza fa tsy azo atao ny mampiasa fitaovam-panjakana, tsy azo atao ny manafangaro ny asa-panjakana sy ny fampelezan-kevitra, tsy azo atao ny mizara vola amin'ny olona izay manatrika fampelezan-kevitra kanefa tsy handraisana fepetra ireny. Dia ataovy ity lisy mpifidianana izay tsy manjary ity ary avoay isaky ny fokotany fa tsy ao amin'ny site CENI ny bureau de vote ahafantarany olona hoe hodry aiza koa ity bureau de vote ity io ara tsisy akory. Miandry ny fanapahan-kevitry ny fitsarana avo momba ny lalam-panondrenana ireto kandida ireto ary nanambara ihany koa izy ireo fa tsy hijanona amin'ny fitakiana raha toka tsy mivalaraka ny tokony ho izy izany. Tonga teto amin'ny ACC Amboda androany ireto solitenan'ny firaisan-kinan'ny kandida ireto no hotrino ny rempanarady azy nanatitra izany fitoriana izany mba hanokafana indray ny lisy mpifidianana. Tsy alalavitra isika fa eo amin'izay sehatry ny fifidianana sy ny fampelezan-kevitra izay ihany maro amin'ireo kandida ao anatin'izao fampelezan-kevitra izao no misafidy ny fampiasana ireny fanamafisam-peo hoentina mandehandeha amin'ny fiara eny an-dalambe ireny miteraka olana fitohanany miteraka ihany koa fanelingelenana ho an'ny mpampiasa lalana ka tokony hojeren'ny tompona andraikitra ny fandaminana an'izay rehetra izay fanadihadiana hoentiny anjaminany menjanary eo amin'ny sarany razafitsioarana. Toy izany no hiteny an-dalambe eny amin'izao fotoana ny fampelezan-kevitra izao olona maro ny fanamafisam-peo maneno mafy ny siosioka sy ny horakoraka mandanina. Maro ireo kandida no misafidy ity iray ity mba hampafana ny tenany sy handresen-dahatra ny olona mba hividy azy ireo ankoatra ny fanao mahazatra toy ny fametrahana peta-drindrina sy ny famoriana olona kalamanjana miaraka amin'ny fakana-panakanto. Maro ny olana teraka ity fitondrana fanamafisam-peo miaraka amin'ny fiara mandehandeha ity. Tana fitohanana avokoa ny arabe izay lalovan'izy ireny raha ny hita teny an-dalana rehetra teny ka manampitrotraka nefa fikorotana ny fifamoivoizana ka mampitaraina ny mpampiasa lalana.
tsy fantatra mazava nefa izay lalàna amin'ny fiazy ireny hatreto aloha fa toa samy manao izay tiany atao daholo ny akamaroan'ireo candidat. Malaza moa ny resam-pifidianana dia mbola izay fifidianana izay ihany no entsika hanohizana ny vaovao amin'ity hariva ity. Isan'ny miteraka resabe amin'izao fotoana izao ny karazana tsy fanarahan-dalàna samihafa eo amin'ny tontolon'ny fifidianana. Ny CENI no anisan'ny manara-maso an'izay, isan'izany ohatra reny fandrovitana ny peta-drindrina ho an'ireny candidat ireny. Eo ihany koa ny fomba fametrahana sy ny toerana izay ametrahana ireny peta-drindrina ireny. Ny fampelezan-kevitra teto amin'ny Madagasikara marobe sady ireo trangana tsy fanaran-dalàna ataon'ireo candidat izay manatanteraka n'izany fampelezan-kevitra izany. Anisan'izany ohatra ny tsy fametrahan'izy ireo ny taratasy fangatana fahazoan-dalana any amin'ny tompona raiky mpanjakana rehefa anao fihetsiketsehana iray na ihany koa famariam-bahoaka 7 ora mialohan'ny anatanterahana azy. Afakoatran'izay dia anisany nampatsivo ny CENI ihany koa tamin'ity androany ity ny makasika ireny peta-drindrina izay fampahafantarana ataon'ny candidat ireny. Tokony amin'ny toerana voatokana ihany mantsy no ametrahana izany. Faratokosaka mifanohatra amin'izay dia isy ny sazy eo omen'ny CENI. Dia tsy azo atao ny mametraka peta-drindrina momba ny fampelezan-kevitra eny amin'ny toerana rehetra izay tsy voatokana ho amin'izany. Eny amin'ny tranon'ny olon-tsotra, eny amin'ny tranom-panjakana, eny amin'ny fefin'ny tranom-panjakana, eny amin'ny toeram-pivavahana, eny amin'ny tobo miaramila. Ka noho izany tsy azo atao ihany koa ny mametraka ny peta-drindrina rapotaka. Tsy azo ampiasaina ihany koa ny loko izay manamarika ny fiandrianam-pirenena. Mampitandrana araka izany ny CENI. Ataontsika hoe fampelezan-kevitra izay tsy manaraka ny lalàna. Averinay zany fa tsy azo atao ny manao teny fanalam-baraka, tsy azo atao ny manao teny mety manala-baraka sy manosipotaka ny androm-panjakana toy ny CENI sy ny ACC. Tsy azo atao ny mampiasa ny hira-pirenena, ny saim-pirenena ary ny fitomboka se-panjakana. Tsy azo atao ny manao ataoko hoe horonan-tsary miendrika fampelezan-kevitra ka ahitana ny fampiarahana ny loko telo fotsy, mena, maitso. Fa ankoatran'izay dia anisan'ny fomba vaovao izay hoentin'ny CENI ihany koa amin'izao fifidianana ho totsaintsika ny 7 volana novambra ho avy izao ny amoahan'ny CENI ny voka-pifidianana isaky ny birao-pifidianana tsirairay avy. Tanjona amin'izany moa no mba hisy ny mangarahara ao anatin'ny fifidianana. Iresaka CENI sy ny lisy-pifidianana hatranisika amin'ity vaovao manaraka ity. Manoloana ny resabe moa zany izay momba ny lisy-pifidianana dia manao antsoavy ny CENI mba hitondra porofo mivaingana ho an'ireo candidat na olon-tsotra ihany koa mahita izay tsy fahatombanan'ny lisy-pifidianana izay. Na zany izy nefa dia nanamarika izy ireo fa tsy adidin'ny CENI irery no miandraikitra an'izay resaka lisy-pifidianana izay. Nisy moa ny fanaovana tsy fandrafetana alaintsona hoe dina izay niarahan'ny mpanao gazety sy ny teo anivon'ny CENI ary izy io dia handalo fanaovan-tsonia atsoatsy. Fanadihadiana hoentin'ny tantely Rabelalana eo amin'ny sary ny tiavana Rakotonindrina. Anisy ny fakana hevitra avy amin'ny mpanao gazety ireo olana izay hitan'izy ireo teny anivon'ny fiarahamonina mahakasika ilay lisy-pifidianana. Dia mitsanga misy tsy izaray le sefim-pokotany ny carte électorale ho an'le olona izay heverina fa tsy hifidy an'le candidat. Efa nisy moa ny fotoana ny antson'ny CENI ny mponina hidirana ao anatin'ny lisy-pifidianana. Tsy maintsy nisy anefa ny fe-potoana hifaranan'izany dia ny 15 ny volana May ka tsy misy azo atao intsony noho izany ny anokafana indray ny lisy-pifidianana. Manoloana ny hetsika izay ataon'ny candidat misy 20 kosa dia nanambara ny filohan'ny CENI fa hisy ny fionana amin'izy ireo atoato. Nanamafy ny CENI fa tsy nisy velively izany osika teo anivon'ny CENI izany. Amin'izao fotoana izao efa passé les délais, zay vao tonga ny fifidianana, zay vao maika daholo amin'izay rehetra zany hoe zay tsy tafiditra ao anatin'io fifidianana io. Raha tadidinareo tsara zay famaliny zany zavatra zany, tena mangataka mba revisionenareo ny raky tsara, imbetsaka aby ny nangataka. Fiction io daty mpitsarana io mba hampatonga ny olona entana itsofoka ao anatin'ny lisy-pifidianana. Imbetsaka niteny an'izay zavatra tany amin'ny tany tenatenany tany zany. Tsy nanaraka an'izay moa zany ny fitondrana amin'izany fotoana. Izao zakaitsika zany le foton'le zavatra. Ny CENI tsy miala amin'ny andraikiny amin'izay zavatra tsy mety ao anatin'ny lisy-pifidianana fa efa mandeha any amin'ny biométrisika. Fa raha mbola io traitement io ny anaovantsika amin'ny liste électorale na orovina na orovina na io va impiry ny CENI na inona zavatra mitranga zany
tsy ho ety mihitsy a le nisy mpifidianana. Nampahafantarin'androany ny dinany volavolainy ny mpanao gazety tany Antsirabe izay ka tokony osony avy ny tompon'ny orinasa Tserasera. Vaovao makasika ny fifidianana trany mila fantatry ny vahoaka malagasy ny candidat tsirairay sy ny mombamomba azy, indrindra ny loharanombola izay ampiasain'izy ireo anaovana fampelezan-kevitra. Nametraka paikady moa ny fiarahamon'ny pirenena niaraka tamin'ny Transparency International Initiative Madagascar mba isiny mangarahara amin'ny famatsim-bola nyreto candidat 730 ireto mba ahafahany vahoaka ihany koa misafidy izay tena candidat mendrika hitondra ny firenena. Tamin'ny alalan'ny fametrahana fanontaniana miisa 10 tamin'ireo candidat mo no paika nataon'ny Transparency International nalefa tamin'ny tambajotra serasera ny faraka amin'ny 30 ny volana oktobra no fantatra fa iandrasany zareo ny valitenin'ny candidat tsirairay avy ho fantatra amin'io zany avy aiza marina ny vola izay ampiasan'ireto candidat ireto. Clara Raoul Manantsoa sy Avitra Lalaina. Fanontaniana mipetraka ny hoe avy aiza marina moa izany no tena loharanom-bola ireo candidat ireo. Manoloana izany indrindra no nahatonga ny Transparency International Initiative Madagascar anao ity paikady ity ampianarana ny vahoaka isafidy. Fangatana ny valiteny amin'ireo fanontaniana miisa 10 ireo izay mikasika ny momba ny candidat tsirairay fa indrindra ny antsipiriny loharanom-bola ampiasain'ny candidat ihany koa. Ohatrinona ny volana ampiasaina nandritra ny pré-campagne izay nataon'zareo zany. Ovina izy nanomboka ny pré-campagne ohatrinona ny volana totona tao anatin'izany pré-campagne zany ary mikasika anazy manokana sy mivada moa zany fanontaniana hoe ohatrinona ny volana totona tao anatin'izany. Izy moa zany araka fahitantsika anazy dia misy azo fenoana hoe avy aiza le vola ohatrinona dia ovina no nahazahoany le vola. Misy olona ve nanampy anao ara-bola nanoana anao ara-bola tao anatin'izany pré-campagne izany. Resaka fampelezan-kevitra amin'izay hoe ohatrinona ny volana aloha, ohatrinona ny volana ampiasaina tao anatin'ny fampelezan-kevitra. Mitovy amin'ilay toy ihany zany le fafana fenoana dia mitovy nisy nanampy ve ianao tao anatin'izay. Dia ny farany moa zany dia manamarina hoe ireo rehetrarehetra voalazako ireo dia marina avokoa. Tsy hoe ny andray ny fandefasana an'ity zay vao amantatra hoe ohatrinona marina volana ampiasain'zareo fa nisy ny investigation izay ataonay any ambadika ahafahanay manamarina kokoa rehefa tonga zany le ambaran'zareo sao dia hoe ariara ny volana ampiasainay nefa nisika nampiasa 200 tany ambadika tany dia le fampitoviana an'izay ataontsika hoe information anankiroa zay zany tena tanjonay koa ao anatin'le izy. Dimy andro izay no nanomboa ny fampelezan-kevitra samy miezaka manao izay ahafantarany azy ny candidat tsirairay izay miseho amin'ny endrika samihafa. Misy ary amin'izao no tena miasa be ny vola marina hoe izay ny mahakasika ny paikady izay hoentin'ny Transparency International iny fa mahakasika n'izay resaka politika izay ihany dia tsy vahaolana intsony ny fidinana an-dalambe eto amintsika raha ny nambaran'ireo olom-pirenena sendra ny mpanao gazetinay androany. Tsy ilaina intsony ny savorovoro politika satria tsy nitondra soa ho an'ny firenena izany savorovoro politika izany. Efa betsaka ny tranga fitariana vahoaka teto amintsika saingy mbola amin'izao toerany amin'izao foana i Madagasikara ary ny Malagasy moa dia vao maika milentika ao anatin'ny fantrana. Fanadihadiana hoentin'ny Jenita Solalalaina eo amin'ny sariny rivo Rakotinirina. Midina ifotony ny tety fokotany maromaro teto Antananarivo renivohitra ny antoko PLD sy ny candidat Sarara Biarso androany. Nambaran'izy ireo fa mba hifanatrehana mivantana amin'ny vahoaka sy ho fitsinjovana ny tontolo iainana no antony izao diabe izao. Tsy mividy olona ny antoko PLD ary manentana ny vahoaka ihany koa mba hahay maneho ny safidiny amin'ny fifidianana. Manany olom-pirenena amin'izao fotoana izao fa hiteraka korontana indray izao savorovoro politika eto amin'ny firenena mahakasika izao fifidianana izao. Tazana mantsy fa misy ireo candidat raiky amin'ny 20 indray manao fitakiana ary tsy hijanona izany fitakiana izany raha nambaran'izy ireo raha toka tsy mivary araka ny tokony ho izy ny fangatahana. Manoloana izany rehetra izany dia nanambara ny olom-pirenena tsotra fa ninona ny olana mety hitranga dia tsy vahaolana intsony ny fidinana an-dalambe sy famorim-bahoaka etsy sy roa
fa fionana andatapatra boribory ihany sy firosona amin'ny fifidianana no vahaolana. Tsy hitana an-dalambe, tsy hitana an-dalambe tsy mazoto amin'izany. Alao andia le fifidianana satria ohatra nefa misahotaka lava zao le izy dia manjary tsy mampandeha fiainan'ny olona fa amiko aloha andia le fifidianana dia zay fomba anaovan'ny zareo azy fa raha hoe hety tsy anao dia avy eo manala an'le aniny foana, manala hoe anala ny anina indray anala ny anina dia aleo mihitsy mandeha le fifidianana. Amin'ny mahatany demokratika Madagasikara dia zoan'ny olona rehetra zany amiko ny mitaky izay etaetany fa efa manoloana ny fifidianana zao zany dia amiko tsy tokony izy tsy le fidinana an-dalambe fa raha misy zavatra tsy mifanaraka amin'le eritreritry le olona zany ohatra hoe misy mpifidianana misy latsaka na ohatr'izay dia anjaranjareo ny mitaky dia hovaina zay tokony hovaina zay afaka hovaina. Raha ny hevitry manokana tsy mety ny fidirana an-dalambe satria efa krizy eto Madagasikara tokony roso amin'ny fifidianana malalaka tsy sekan'eritery vaovao malagasy. Iza mangataka hoe tokony tsy hisy tsony ny fidirana an-dalambe zany fa tsy mitomby ihany le krizy eto Madagasikara ka izay no tsy mampety an'le hoe hidirana an-dalambe indray. Aleo andeha ny fifidianana vo fifidianana mangarahara tena fifidianana malalaka mba tsy hisy korotana intsony fa andeha am-pilaminana mba ilamina ty Madagasikara tsika. Ialana tsiny no ny fifamadian'ny sary fa iny efa narahantsika teo iny ny hetsika nataony antoko PLD sy ny candidat Sara Rabearso. Androany moa izy ireo dia nidina nitety fokontany maromaro teto Antananarivo renivohitra ary ho ataon'izy ireo isaky ny 2 andro izay fidinana ifotony izay. Ny antony hoy ity candidat ny PLD ity dia sady fiarovana ny tontolo iainana no fionana mivantana amin'ny vahoaka. Aroary ny fanadiadiana eo amin'ny sary ny Maminirina Razafitsoarana. Midina ifotony nitety fokontany maromaro teto Antananarivo renivohitra ny antoko PLD sy ny candidat Sara Rabearso androany. Nambaran'izy ireo fa mba hifanatrehana mivantana amin'ny vahoaka sy ho fitsinjovana ny tontolo iainana no antony izao diabe izao. Tsy mividy olona ny antoko PLD ary manentana ny vahoaka ihany koa mba hahay maneho ny safidiny amin'ny fifidianana filoham-pirenena. Androany diabe voalohany any hoe fanovana izay propagandinay apetraka hoe efa sepotritsika eto Antananarivo efa maloto ny rivotra efa feno ny fitoanana isan-karazany ary koa zahay dia tsy mba anisan'ny mihitsy hoe mividy olona tsisy mividiana ireo olona ireo na ray ary tsy ny t-shirt anonsehonay fa zay marana akanjo menamena rehetra dia ny angavianay hiaraka aminay. Misy toe-tsaina zany ary atomboka aminay le fanovana ary zay zavatra tiana hiampita mihitsy amintsika rehetra mpifidy mahaiza mifidy mahaiza mandanjalanja dia isaky ny 2 andro zay anao an'izao hitety ny fokontany zay tratranay rehetra satria mila mifankahita mila mifanatry tafitsika dia mila mifandresy lahatra. Hatao isaky ny 2 andro izao fidinana ifotony eny amin'ny fokontany izao. Isy ihany koa ny fidinana any amin'ny faritra hanaovana ity hetsika ity. Efa napozina kosa zao zava-mitranga eto amin'ny firenena izao hoy Ramatoa Lalatina Ravolomanana ary samy tokony ho resy lahatra ny rehetra fa ilana ny fanarenana ifotony. Mizara telo ankehitriny ny tontolo politika eto amintsika, eo ireo candidat izay miroso makany amin'ny fampelezan-kevitra, eo ireo candidat izay tsy hita be ihany satria dia mitaky indray ny hanokafana ny lisam-pifidianana. Efa rehany koa fa misy ny antokon'olona izay mivohy ny fananganana ny fanjakana malagasy. Fanadiadiana eo amin'ny micro ny Jenita Solalaina, sary ny rivo Rakotinirina. Zava-mitranga amin'izao fotoana izao fahitako azy manokana dia mizarazara be ny hevitry ny malagasy manoloana anti-fifidianana izay mitoto saintsika amin'ny 7 ny volana novambra ity. Mizarazara ny hevitra zany savorovoro isan-karazany zany dia tsy milamina tsy tonya ny firenetsika amin'izao fotoana izao. Zay le lazaiko hoe tsy ao anatin'ny filaminana zao fifidianana ataontsika izao. Vahaolana amin'izany ve ny fidinana an-dalambe, za milaza hoe ny any vahaolana dia ny fanarahantsika miady hevitra mikaondoha mba ahafahantsika mandamina n'ity firenena ity. No izany zahay dia resy lahatra fa tsy misy afa-tsy ny
fanatotosana ny firosoana makany amin'izany fanaovana ny fanorenana ifotiny na ny refondation izany a no lalana tokana azahoantsika mandamina anty tanindrazantsika ity. Adievitra fampahafantarana programa an'asy fa nihokevitra sy famelabelarana ara-politika. Manomboka izao dia omena vahana manokana ny tontolo ny fividianana sy ny fampelezan-kevitra eto amin'ny ONR TV sy ONR Radio. Tongava ary manantona anay dia nizao ety amin'ny immeuble STOI en Cournano na antsony lahara telefônina 03411 965 74. Eo amin'izay tontolo ny fifidianana izay ihany no anizantsika ny vaovao. Manana andraikitra lehibe ny tanora indrindrandrindra ireo mivondrona anatina fikambanana na firaisamonim-pirenena amin'izao fotoam-pifidianana izao. Ny fampatsihivana ny dingana rehetra atongavana amin'ny fifidianana no isan'ny andraikitra izy ireo. Eo ihany koa ny fanaraha-maso mialoha mandritra ary aorianan'ny fifidianana. Izay ny tanjona moa dia mba hisiny mangarahara amin'izay fifidianana eto Madagasikara izay ka dia vonina ny handray andraikitra ireo tanora. Fanadihadiana Anjaminahany Menjanary eo amin'ny sariny Maminirina Razafitsihoarana. Enina arivo ny mpanaramaso ny fifidianana ao anatin'ny rafitra safidy ka tanora avokoa ny ankamaroan'izy ireo. Fanarahamaso izay nanomboka tamin'ny famolavolana ny lalàna amin'ny feny fifidianana, ny fanisana ny mpifidy ary mitohy amin'izao fampelezan-kevitra izao sy ho amin'ny fotoana anatanterana ny latsabato ary ny fanisam-bato sy ny famoahana ny vokatra. Arak'izany, mila beazina sy ampahafantarina ny andraikin'ireo tanora eto Madagasikara mba ahafahan'izy ireo mandray an-tanana sy mandray anjara amin'ny fanatotosana ny fifidianana eto amintsika. Amporisihana ireo tanora mba hifidy sy hanao latsabato voahevitra ary tompon'andraikitra amin'izany latsabato izay ataon'izany. Ny andraikitra voalohany moa araka ilay nampatsiaheviko teo dia hoe fanabeazana an'ilay tanora aloha mahakasika ny fifidianana sy ny demokrasia amin'ny ankapobeny. Nilay fikambanana zany tokony amolavolan'ny tanorany mahakasika an'izay demokrasia sy ny rafitra republikana izay satria isika dia mandala an'izay eto Madagasikara zany. Ny andraikitra faharoa dia mampatsiahy ny tanora ireo dingan'ny fifidianana rehetra. Inona avy ny dingan'ny fifidianana izay alalovantsika voalohany amin'izany ny fidirana ao anaty listim-pifidianana. Mba tsy hisy intsony zany amin'ny fifidianana izay ho avy tanora izay tsy ao anaty listim-pifidianana dia andraikitry ny tanora sy ny fikambanana tanora zany mifana fifidianana eto amintsika dia andraikitsika zany no manabe ny fikambanantsika amin'izay. Andraikitra ihany koa ny fanaraha-maso ny fifidianana. Ka ho fandraisana andraikitry ny tanora amin'izay fifidianana izay ary dia isy ny Congrès National sy DAB izay ho ataon'izy ireo ny 2 sy ny 17 ny volana Oktobra ho avy izao ka tanora miisa 2,000 no andray anjara amin'izany. Hoajantsika aloha ny resaka fifidianana sy fampelezan-kevitra fa hivadika lafim-baovao hafa mihitsy isika. Atao reny 27 ora izay nomeny ireo kooperativa mpitatitra etsy amin'ny tobo fiantsonan'ny fiarakodia Maki etsy Tapela dia hiroso amin'ny fifampidiniana ireo mpitantana sy ny tompon'andraikitra samihafa mba hamahana ny olana. Tsy ivona moa fa noho ny famefenany tany izay ao anatin'ity tobo fiantsonan'ny fiarakodia etsy Andotapenaka ity no tsy eken'izy ireo. Tantely Rabelalana sy Tiavina Rakotinindrina no mitondra ny vaovao. Araka ny nambarany tompon'andraikitra avy ao anivon'ny gare routière androany dia efa nisy ny tolobidy avy amin'ny filohan'ny fikambanan'ny coopérative natao tamin'io tany io ka lasan'izy ireo izany. Nokasaina nanaovana lavage entretien ilay toerana nofefena amin'izao fotoana izao izay tafiditra ao anatin'ny gare Maki. Taon'izay 27 ora nomen'izy ireo izay dia iroso amin'ny fifampitiniana noho izany ireo tompon'andraikitra izay rano ny mpitantana sy ny fivondronan'ny mpamily. Mbola tsy ho fantatra ny fotoana anaovana izany araka ny nambarany tompon'andraikitra. Aorian'izay no ahafantarana ny fanapahan-kevitra izy ireo. Miankina amin'izay fandaminana izay zany no ahafahana mandamina sy mametraka ny zavatra rehetrarehetra manoloana an'io. Ho anay izay tsy dia mila korotana loatra raha amin'izao situation misy amin'izao vanim-potoana izao satria lasa ararotin'ny politika
misy raha moa fa niantso amin'ny tena misy dia hoe aiza ampidirina roa amin'izany la fitaterana fa lasa manimba ny tenanay sy manimba ny fiarahamonina ohatrohatran'izay le zavatra misy atao anatin'ny volontaire mila voakasika an'izay no tokony mieritreritao hoe hoajanona ve le asa sa toizina le asa sa ao anay zany miandry an'izay rehetrarehetra matsapateny zay fa tokony raikitra atao anatin'izy ka maka manajanona amin'izy satria somary ohatry ny fanamaivana ihany manolona amin'izy. Itoetrany ny asa ataon'ny mpitatitra izay tafaresaka taminay tamin'ity androany ity na dia eo aza izay olana amin'ny resaka tany izay. Amina manokana aloha manonesa fandavanandro fa hoan'ny hafa tsy fatako satria resaka tany io nge tsy toko inona ny tena olana amin'io zay nge fa mahazo tany ety fa tsy haiko amin'ny olona hafa fa raha amina manokana dia zay nonasana isan'andro zay tsy mety azefika fa entina anay midiranay aloha. Tokony isy ny fifampidinina ataon'ireo tompona andraikitra isan-tsokajiny mba hisorohana ny mety fikorontanany ny fandehanan'ny mpandeha. Hevitro manokana angamba aloha dia arakaraka izay fangaritra zany satria tsy fantatra ilay tena hoe antony no izany tena marina amin'izy zay angamba. Hevitra angamba dia tsisy ohatran'ny fampiresahana ka. Eto milamina tsara tsy ataolana misy. Anga ny sasiketana fa milamina tsara. Ivadika amin'ny vaovaony toekarena isika entsika iray hampidirana ny mpandraharaha eo amin'ny sehitry ny vato sy ny arenan-kibon'tany amin'ny seradalàna ny tsena be resam-pirenena ho an'ny vato izay ho tanterahana ny 7 ka hatramin'ny 17 ny volana oktobra ho avy izao eny amin'ny Mainin Business Center eny Ivato. Tsena be izay anehoana ny karazam-bato samihafa eto Madagasikara ary hitadiavana lalam-barotra eo amin'izay sehitry ny vato izay. Tantely Rabelalana sy Tiavana Rakotonindrina. Anisany firenena malaza amin'ny fisian'ny vato sarobidy Madagasikara maneran-tany noho izany indrindra ny antony anaovana ny tsenaben'ny vato izay ho tanterahana eto amintsika. Etsika maro no hitaina ny toerana toy ny varotra fampirantiana famelabelaran-kevitra izay iombana amin'izay vato izay ary isy ihany koa ny fionan'ireo mpandraharaha avy eto an-toerana sy avy any ivelany. Nisy ihany koa ny fifaninanana tamin'ny fanefena vato misa 17 ireo mpandray anjara ka amin'ny 20 ny volana oktobra no atolotra amin'ny fomba ofisialy izay mahazo ny laharana voalohany. Voalohany ho an'ilay mpandraharaha, faharoa ho an'ny firenena ka fampahafantarana izay zany no anisany anaovana ny salon io. Raha mampahitanareo tsara mihitsy ny salon zany hoe mandovolona fidirana fa io salon dia natao gratuit mihitsy mba hoe ho fampahafantarana ny teratany malagasy zany ny zava-misy mba ho tombontsoa manokana ho antsika malagasy indrindra. Eto Madagasikara zany anisan'ny mpamatsy vatosoa betsaka eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena dia ny tanjona zany dia ny hoe mba ho vatosoa voahodina no ahondrana. Zay ny antony anaovana an'io fifaninanana momba amin'nytahy vato io izay ampahafantarina ho resapirenena satria mba ho fantatry ny sehatra resapirenena tena mahay ary manana traikefa sy avolenta ny gasy. Ity tsena be ity dia natao fampahafantarana ny sehatra iraisam-pirenena ny fisian'ireo vato maro eto Madagasikara. Nanao fanadiovana faobe kosa androany ny teo anivon'ny ministera ny fampianarana teknika sy ny fanifanana arakasa tetsy amin'ny birao fiasana izy ireo tetsy Ampeflo no ny fahatongavan'ny fahavaratra io ihany koa ny fisian'ny valana aretina pesta moa no antony nahatonga azy ireo nanao izao fanadiovana faobe izao. Io ihany koa ny fitandrona ny fahadiovana manodidina ny toeram-piasan'ity ministera ity. Tantely Rabelalana, Tiavana Rakotonindrina. Nandray anjara tamin'ny fanadiovana faobe ireo mpiasa teo anivon'ny ministera ny fampianarana teknika sy ny fanifanana arakasa hiatrehan'ny fitopavaratra. Nisy noho izany ny fanadiovana ny anatiny sy ny ivelan'ny toeram-piasana izy ireo toy ny tatatra sy ny manodidina ny ministera. Antony anaovana izao hetsika izao ihany koa ny fisian'ny pesta izay nafatesan'olona 5 ary indrindra ho fanentanana sahady ny sekoly hitandro ny fahadiovana. Efa ny sahady moa ny toromarika nomen'ny ministra ho an'ireo talehiparitra anaovana fanadiovana eny anivon'ny sekoly tsirairay. Ny ministera ny fampianarana moa any an-tsekoly ny fotony zany dia isa 3 volana zany hoe eo amin'ny inefatra isa-taona eo no manadio sekoly ny ankizy. Amin'izao moa mbola tsisy ny fanadiovana any an-tsekoly satria anatin'ny
fitompelatsasatra ny mpianatra zao dia zahay aloha manomboka aoriana ny fijerana amin'ny 17 volana novambra indray dia mihetsika ny any toerana manao ihany koa zay ity amin'ny ministère santé teo nisy antony telo reny dia anjara ny faritra ny talepahatra indray no mampitany amin'ny taletsekoly rehetra dia anjarany taletsekoly manomana io tsy misy andro hoe andro ray fa efa fatany fotsiny zany hoe am'izao amin'ity herinandro teny fanadiovana dia any an-tanana ny mpianatra ampitana amin'ireo mpianatra ireo inona no natao taty amin'ny ministère Foibe, inona natao tany amin'ny Foibe Patra dia inona no ampiarana an'izay any amin'ny sekoly. Itoetra ny ity etsika fanadiovana ity raha ninambara ny ministry ny fampianarana teknika ho fitandrona ny fahadiovana sy ho fanentanana ny rehetra. Iresaka fanatanjahantena koa sika amin'ity vaovao manaraka ity ny taranja rugby. Ny beach rugby izay anisany nandray anjara sy ny olalaovina nandritra ny festival Tamagamdola izay nokarakarain'ny fikambanana Tafaray natao tany Toamasina. Samba no nisy an'izany beach rugby izany. Isan'ny nandray anjara tamin'izany moa ireo ekipa goavana avy eto amin'ny ligue Nalamanga toy ny 3FB, ny Cheminot, toy ihany koa ny Tamma Nosbe. Nambaran'ny filohan'ny Analamanga rugby fa nisan'ny fampiroboroboana ny taranja rugby ny fisin'ity beach rugby ity. Arony ty fanadiadina sy resadresaka ny fanaovana tamin'ny filohan'ny Analamanga rugby ity teo amin'ny sarin'ny Voara Rabena. Zava-baovao zavatra zay vao nisy zany tao anatin'ny tontolon'ny rugby zany hoe rugby beach zany. Zava-dehibe ilay izy ao anay ao anatin'le monde satria fampivoarana ilay izy ary fampandrosoana fampiraisana. Fa indrindra ihany koa zany le hoe nivoaka ny Antananarivo ny rugby tsy inona amin'ny ankapobeny dia eto amin'ny faritra Analamanga ny tena misy azy dia nentina tany amin'ny faritra Atsinanana iny ilay izy dia isorana angezabe ny association Tafaray ny antoka ny zavatra rehetra natao tany dia afa-po ny mpilalao rugby tany ny mpilalao kalaza maro teto faritra Analamanga nafinaritra ny fikarakarana natao ny organisation koa hita hoe tena nanao izay azo natao ry zareo dia afa-po zahay tao anatin'ny tontolo. Marina aloha zany ny rugby beach zany efa mieritreritra hanangana sélection zay fa amin'izao fotoana izao aloha zany mbola tsy tena zay ny tena tanjona fa fampahafantarana ny rehetra fotsiny aloha hoe manao ahoana zany rugby atao eny amin'ny tora-pasika zany aloha dia ao aoriana hita ihany ny fivoarany arakaraka zavatra ho tanterahanay fa ny tanjonay aloha zany dia hoe ny ampandrosan'le rugby aloha ny zaran'le izy ampafantatra ny atao hoe rugby dia zay zany io ataonay any amena be io zany dia efa hanetananay sahady ny olona amin'ny faritry Morondava rehetra iny fa efa tsy ela zany io ho avy zay amin'ny 10 au 17 novambra ny Morondava indray amin'ny ankapobeny aloha zany hatramin'izao aloha dia mbola izay aloha le izy ny tena pratiquant le rugby 15 aty Antananarivo ihany ireo entina manao rugby beach ireo fa ny rugby tsy inona amin'ny ankapobeny zany sport ray malalaka be izy dia fantatritsika tsara fa ny rugby 7 eto Madagasikara inge amin'izao fotoana izao mpanao rugby 15 daholo ihany manao rugby 7 dia ny antsika zany io ataontsika daholo ny mpanao dia ireo mpanao 15 ireo ihany ireo antsika manao rugby eny amin'ny fasika ireo zany any amin'ny tora-pasika io rugby beach io dia mitovy tsy misy valaka amin'izay fa mety misy hoe mahavanana kokoa izany anaty fasika fa ny tena faniriana zany dia ny any amin'ny faritany ny azo tombony amin'ilay izy satria zatra kokoa anaty tora-pasika ny any amin'ny faritany noho ny avy eto Antananarivo avy aty amin'ny faritra ambony zany tiana ho tenenina. Tena mbola amin'ny ankapobeny zany raha mbola fifaliana efa ela ny lomanosana atao anatin'ny tontolo anisan'ny fifaliana tena lehibe indrindra ho an'ny mpanao rugby ary nahatsapahany zany fifaliana hoe afaka pratikena eny amin'ny fasika tahaka an'ireny ny rugby dia endrika vaovao tontolo zavatra vaovao mihitsy zany iny nanaitra ny rehetra nanaitra ny mpilalao ary maniry zareo nitoizan'ireny foana dia efa mivaly sady moa ny etaeto hoe amin'ny 17 novambra zay efa nao ny sady any Morondava. Tsahivina moa fa ny ekipan'ny Tamma Nosbe no nandrombaka ny amboara nandritra n'izay beach rugby nokarakarain'ny fikambanana Tafaray nandritra ny Tamagamdola izay.
eo amin'ny pejin'ny fampandrosoana kosa dia azo atao tsara ny manodina ny fako ho fitaovana ampiasaina amin'ny fiainana andavanandro, ohatra ny fanodinana azy ireny ho fitaovan'ny mpianatra, ho haingon-trano sy fanaka ao an-tokantrano ihany koa. Tanjona amin'izany moa dia mba hampihenana ny fiparitahan'ny fako sy fiarovana ny tontolo iainana araka inambaran'ireo mpanao asa tanana mpikirakira an'izay fako izay. Fa na dia adina anja minany menjanary eo amin'ny sariny Maminirina Razafitsoarana. Simba ny tontolo iainana rehefa maloto ny tanàna. Azo atao tsara nefa ny manodina ireny karazana fako mba ho lasa fitaovana afaka ampiasaina, indrindra fa ny fako plastika toy ny tavoahangy sy ny sachet, eo ihany koa ireo lamba izay efa tsy azo ampiasaina intsony. Toy ireo izay ho hitantsika manaraka ireto, ny lamba jean no avadika ho lasa kitapo ho an'ny mpianatra, ho lasa fasiana fitaovana ihany koa. Ny tavoahangy izay azo atao fametrahana penina ampiasaina any an-tsekoly. Misy anankiray zao ty miara-miasa amin'ny Planète Urgence zay, dia ny commande kit scolaire taminay izy. Dia ty hitanareo ty tavoahangy plastika zao ty, dia jean tsy miasa, jean efa tsy miasa tsony, ny récupérenay dia nanovanay trousse. Misy commande 900 pièces amty zao zay amin'izao. Dia zay konko ny cartable ty, suite de cuir efa any amin'ny mpanao capitona azy efa tsy miasa reny récupérena, dia nanovanay anty sac ty, dia miaraka amin'ny trousse ty zany ny commandeny zareo aminay amin'izao. Toy izao ihany koa izy ireny rehefa ho avadika ho fana ny kodiarana ohatra dia afaka anamboarana seza. Tsy ny fako ihany no afaka hodina fa eo ihany koa ireo taratasy izay efa tsy ampiasaina intsony, ny fantsika mba hamokarana haingon-trano tahaka ireto manaraka ireto. Fa izany ohatra hoe ty toile ty zao récupération ana canette découpée de pièces récupérenay tany Izoky. Ohatra dia ty mitovitovy an'izay ihany fantsika. Dia misy koa ny papier mâché vita amina récup daholo ihany moa zany, vita amina récupération ana gazety moa ny papier mâché, dia pièces ihany moa zany, dia partie koa moa zany amina canette. Dia aty resaka été indray moa zany ataokeo hoe inona zavatra visuel hoe mety vita amina récupération diraka hoe enfin mandro test mihitsy zany. Dia toy koa papier mâché moa zany dia structurany koa vita amina récupération na tavoahangy plastique, boîte dia papier mâché ihany moa zany. Tsy lafo ny vidin'izy ireny raha ny eto Madagasikara, ary efa misy ny mpamorona no manondrana ny sanganasan'izy ireo makany ivelany. Iny vaovao mahakasika ny fanodinana ny fako lasa fitaovana ampiasaina andavanandro iny ihany koa no nitsika namarana ny vaovao tamin'ity zoma 12 ny volana oktobra ity. Misaotra anao tany an-tokantrano tany nijery anay hatramin'ny farany, dia mirary farany herinandro mahafinaritra ho antsika rehetra, mametraka ny veloma mandrapitafa tompoko lahy sy tompoko vavy.